telo andro no faharetan'ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ny komuna Antananarivo renivohitra izay manomboka ny talata 7 aogositra 2024 telo ny lahadinika amin'izany ka eo ny fijerena ny antsoina hoe contrat de partenariat eo amin'ny komuna sy ny Omavet eo ihany koa ny teti-bolana sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 ary ny fijerena ny fangatahana fanomezana anaran-dalana manomboka eo amin'ny galana Tsonjombe hatrany amin'ny Namma Androibe o Jean-Charles Rasonaive ary ny farany dia ny fandiniana ireo asa maro samihafa mipetraka amin'ny Bromaharitra. Mitondra ny fanazavana indrindra ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra Andriambahoaka Faustin. Araka ny fampiantsoana izay nataonay filohan'ny filan-kevitra ny tanàna Antananarivo dia hanao fivoriana tsy ara-potoana mandritra ny 3 andro ny filan-kevitra ny tanàna eto amin'ny komuna urbaine Antananarivo. Ao anatin'izay 3 andro izay dia ny heverina fa andinihina lohahevitra voalohany mikasika ny atao hoe contrat de partenariat na fifanarahana arak'asa eo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny Omavety na lazainareo amin'ny mikoja fahiny. Io contrat de partenariat io dia niheverina hodinihina tamin'ny andro voalohany. Inona no ao anatin'ny fifanarahana arak'asa io dia io no anapahana ny atao hoe resaka contrat visite na fanaraha-maso mikasika ny entana ny toetry ny tomobile na ny fiarakodia rehetrarehetra izay mivezivezy manerana ny tanàna Antananarivo eo amin'ny resaka fitaterana indrindraindrindra. Izany raha natao taloha teo Antsakaviro dia niverina kosa fa noho ny loza izay efa matetika tranga ankehitriny tsy horesahana intsony zany dia no heveriny tanàna Antananarivo fa tokony ho araha-maso akaiky mihitsy ny toetoetry ny fiarakodia izay manao fitaterana eto Antananarivo ka no heverina fa tsaratsara koa ny fanaovana an'izany ankehitriny eny amin'ny Omavety izay manana ny fitaovana fanaraha-maso sy fitiliana ireny zavatra rehetrarehetra mifandray amin'ny fitateram-bahoaka ireny. Zany akory tsy afoana ny loza fa mba fipetra efa tsaratsara kokoa sy metimety koa no misy ankehitriny. Io fanaraha-kasa io zany dia mandeha amin'izay fanondrana ny fanaovana contrat visite izay eny amin'ny Omavety. Marina etona fa tsy misy akory na atao eny no hoe mety fitombon'ny fanaovana an'izany ny taxe na ny abalaina amin'izany fa ny conseil municipal ihany manapaka ny foana isan-taona ary izay voalaza ny ao anatin'ny teti-bolan'ny tanàna Antananarivo ihany no tsy maintsy ampiarina. Ao anatin'izay fanaraha-kasa amin'ny Omavety izay koa dia no heverina fa mandringa dia mandringa ny markazy au sol na ren'ilay fipetra rehetrarehetra apetraka eny amin'ny lalana izay isin'ny famezivezeny ny fiarakodia rehetra eto tanàna Antananarivo reny. Ao anatin'izany koa ny aratsany lalana izay misy lavadavaka sy ny fahalotona sy ny zavatra rehetrarehetra mety hanotona ny famovozana ka mety hiteraka lozam-piarakodia na loza mpifamovozana ohatran'izany dia andraikitra napetraka zany amin'ny Omavety ny anao an'ireny markazy au sol mametraka an'ireny panneau de signalisation na reny zavatra rehetrarehetra napetraka ireny mba ahafahan'ny mpitondra fiarakodia manara-dalàna sy manaraka an'izay fipetra rehetrarehetra napetraka ho an'ny famovozana izay. Izany dia tenaina fa hitondra zavatra tsara
sy vaovao manatsara ny efa misy ankehitriny ary miveriko fa zava-dehibe tokoa zany ho an'ny famoivozana eto an-drenivohitra tanànan'Antananarivo. Itsika zao moa dia efa mamarana ny andro androany, zany hoe efa vita ny andro anankiray izay nantonina ny fanarahana eo amin'ny Mavety sy ny tanànan'Antananarivo io, ary dia lany ilay fifanarahana arak'asa zany natao amin'ny Mavety tamin'ny Ratsabato Ankeariary 30 nandany, 20 nitsipaka ary 7 ny epo. Fanapahakevitra ara-demokratika moa no tsy maintsy raisina ary dia lany zany io fifanarahan-kasa eo amin'ny tanànan'Antananarivo io sy ny eo Mavety fa dia eo amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana azy no tena zava-dehibe ary andraisany filan-kevitry ny tanàna andraikitra akaiky dia akaiky ny fanatanterahana an'io dia irahantsika mahita eo fa dia zay aloha ny zavatra azo lazaina zany momba ny andro androany, ny andro rapitsy, ny andro fahatelo araka ny lazaiko teo dia omena tatitra miandalana ihany tsika.